ndao tsika jery kely patiny kely fotsiny fa amin'ny heriny mbola hiditra betsaka amin'iny tsika fa apahany fotsiny hoe taiza sy ahoana izy nilaza fa ho any amin'ny hazo fijaliana fatan'izany hoe ho any amin'ny hazo fijaliana Jesoa Kristy dia taiza ho aiza izy niteny izany matitoko fatelo vao hanomboka ny asany mihitsy izy 17 ka hatramin'ny 7 ary tamin'izany Jesoa avy tany Galilea dia tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba ataony batisa fa nandazy Jaona ka niteny hoe izany tokony ataonao batisa ka ianao indray va ny akaty amiko nefa namaly azy Jesoa hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao ny mety amintsika mba hatateraka ny fahamarinana rehetra. Batisan'ny Jaona dia batisan'ny fibebahana. Jesoa Kristy dia tsy tokony atao batisa satria izy tsy manana ota mihitsy. Fa satria Jesoa Kristy tonga olona hateraka olombelona dia mba hahafahany miditra manana firaisana amin'ny olona ho tahaka ny olombelona rehetra mitondra fahotan'ny olona dia zay nanaovany hoe zao ny mety amintsika mba hatateraka amin'ny fahamarinana rehetra satria izy hitondra ny fahotantsika dia nataony batisa ny fibebahana teo amin'ny toerantsika Jesoa Kristy dia nekeny izy ary raha vao vita batisa Jesoa dia niakatra avy tao amin'ny rano avy hatrany ary indro nisokatra tamin'ny lanitra dia hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny zafady voromailala io amin'izay raha tateraka lefa resaka izy telo mianaka talohan'ny arinan'izao tontolo izao dia tateraka izy eto dia mipotra amin'izay le fanahy masina hoe lasa zao lasa amin'izay zao dia inzao nisy feo avy tany an-danitra le Andriamanitra ray izay tsy nisy nahita na oviana na oviana fa ny feoany fotsiny entsika hoe ity ny zanako tanareo noho ny fifankatiavana eo amin'izy mianaka ny natonga an'io zanako malalako ity ny sitrako zay io mampiseho hoe non tsy mila batisa amin'ny fibebahana zany Jesoa Kristy fa sitrak'Andriamanitra izy fa satria io le sitrak'Andriamanitra hitondra ny fahotantsika dia natao amin'ny zavatra izay tokony ho ataontsika ihany koa Jesoa Kristy io ka izany izy voatrany izy dia efa nilaza hoe le fahafatesany eo amin'ny hazo fijaliana ny tanjony zay ny tanjony dia toy amin'ny rehetrarehetra tongava amin'ny 7 mai fa any mahita azy fa andao amin'izay tsika hanao anatsoka lesona ho atsika dia ry amboalohany dia niresaka ny problème dia zao la itsika olombelona nateraka ho faty daholo ary tsika dia tsisy manaiky an'izany tsisy fa nytytsika dia zany rôle zany velona tytsika dia zany velona ary nareo manompo ana daholo manao zay tiako daholo nareo rehetrarehetra fa raha vao zany ny tateraka manao ny tiako daholo nareo rehetrarehetra dia milaminy ty fiainany ity fa ny olona nareo rehetrarehetra koa mitady an'izay hoe raha ataonareo rehetrarehetra koa ny sitraponao dia milaminy ty fiainany ity dia zay mampikorotana anazy satria samy mba mitady zay mampety azy tsika rehetra za égocentrique fa androany ny baiboly milaza amintsika hoe tsy égocentrique fa christocentrique fa tsy christocentrique fotsiny ara fa crucicentrique cruci avy amin'ny crucifixion lay fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izay nivon'ny baiboly izay nivon'izao tontolo izao fa raha izay nivon'izao tontolo izao dia izay vao milaminy ty zao tontolo izao atsika ty fa raha mbola tsy izay nivon'izao tontolo izao tsy milamina zany io nateraka ho velona ozy izy tsika teo dia le olona maty ny olona maty hany nateraka ho velona itsika nefa araka lazainy Efesiana 2:2 dia hoe ianareo dia maty no ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo amin'ny baibolinareo izy dia hoe ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo fa le novelominy a soramandry satria tsisy anina ao anatin'ny soratam-paoly fa itsika dia maty tsika dia mitady ho velona tsika io tady ny fomba havelona tsika dia veritsika fa velontsika rehefa manino moa velontsika rehefa manao ny sitrapontsika ny olombelona rehetra fa tsika maty satria tsika mpanota satria fahafatesana ny tambiny ota dia ny Jaona 2:17 sy 5:20 dia milaza an'izao hoe
ary Jesoa tonga amin'ny fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona. Tanareo fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona ho tanteraka amin'izay le zavatra efa nomanina tariha amin'ny fony fahagola. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy ao atsopotra, tsy azo atao ninina. Farafa tsy nilana anazy dia mila maty izy aloha andrahoana ao anaty rano, dia izay vao lasa vary masaka dia hohanina. Fanotiny zay neto dia zao hoe raha ohatra ka te ho tondra vokatra dia mila maty aloha, raha maty kosa izy dia avokatra be. Dia zao amin'izay ty jereo le ty zay ty ny ainy no mahavery azy. Raha mbola mieritreritra zany ianao hoe zany no rôle, zany ivon'izao tontolo zao, dia very ny ainao, dia very mihitsy le Izaho ianao io. Tsy avy io raha mbola zay foana ny fiainanao. Fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mankahala ny ainy, manaiky ho faty. Zay no manana fiainana mandrakizay. Nateraka ho velona ve ianao sa nateraka ho faty? Ty mamaly azy. Romana 9:1 ka hatramin'ny 11. Inona ary no lazaintsika? Mbola toetra amin'ny ota ihany va tsika mba hitombonin'ny fahasoavana? Alao za ihany ny rôle dia mahazo fahasoavana avy eo. Zay ny dikan'io. Sanatria zany ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no mbola ho velona ho amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa na iza isika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesoa dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ka tamin'ny batisa dia niarana levina tamin'ny fahafatesany tsika mbo tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina aina tamin'ny fahafatesana toy izany tsika dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa ny maha-olona atsika taloha dia niaraka nombona taminy mba tsy hampanan-kery ny tenan'ny ota ka tsy andevon'ny ota intsony sika, fa izay efa maty dia no amarinina ka afaka amin'ny ota. Ka raha na niara-maty amin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty tsony izy, tsy manan-kery amin'ny tsony ny fahafatesana. Ny amin'ny hafatesana dia maty indray mandeha ny amin'ny ota izy, fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Aoka ho takizany koa ianareo, ataovy efa maty amin'ny ota ny tenanareo fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa kosa. Ina ary ny antony amakiko an'io nefa tsisy azonareo mihitsy le vakiko teo. Sa azo ihany? Azo? Lay zany, dao ara-dingantsika fa efa azo izy zany. Ty za ao mpanota, zany rôle, zany ivo zao tontolo zao, za te ho velona. Non, fa amin'ny fotoana anankiray mila rehefa mino an'i Jesoa Kristy fa maty, nateraka ho faty ho anaty eo amin'ny hazo fijaliana izy, dia amin'ny fotoana inoko an'i Jesoa Kristy dia miara-maty aminy zay, satria za nateraka ho faty. Le iza dia mila maty, miara-maty amin'ny Jesoa. Dikany hoe mino an'i Jesoa Kristy dia miombona amin'ny Jesoa Kristy, ka rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana izy dia maty koa maty koa le za ao. Fa Jesoa Kristy tsy razam-bazaha, fa nanina izy? Mitsangana tamin'ny maty dia mitsangana amin'ny maty amin'ny fiainam-baovao ihany koa rehefa avy eo. Zay ny ananana fiainam-baovao tompo. Raha te hiaina fiainam-baovao ianao tsy miaina amin'izany tsony, dia mila miara-maty amin'ny Kristy aloha, eo miara-mitsangana. Zay no lazainy 10 ny amin'ny hafatesany dia maty indray mandeha ny amin'ny ota izy. Jesosy zany nafaty anazy dia noho ny otantsika. Izy tsy nanota, fa noho ny otako dia maty amin'ny ota izy. Fa ny amin'ny havelomany kosa dia velona maninona? Velona ho an'Andriamanitra izy. Ato zany le mbola maty amin'ny ota, dia ato velona ho an'Andriamanitra. Zay, maty amin'ny ota dia satria Jesoa Kristy maty tamin'ny ota, dia avy izy tsy nijanona maty fa nitsangana tamin'ny maty. Zany mahafinaritra. Zay le hoe zay te hiaro ny ainy no mahavery azy, fa zay mahavery ny ainy no mahazo azy ny fiainana mandrakizay.
ka raha tianao afoinao very ianao satria manaiky ho faty hiara-maty amin'i Jesoa Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ianao dia hitsangana anana fiainam-baovao dia rehefa velona ianao tsy velona ho an-tenanao tsony tsy za tsony ny tompoinao fa velona ho an'Andriamanitra. Zay le lakile, zay le fiaina velona ho an'Andriamanitra. Andiny favalo, koa raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy kosa satria tsy voatazo ny fahafatesana io Jesoa Kristy io. Tsy razam-bazaha io tompoko Andriamanitra velona io fa mila manaiky ianao miara-maty aminy. Fa raha mbola mitady ho velona foana ianao dia za ihany ny tompoinao dia tsy maintsy ho faty ianao. Fa fatatsika fa ny maha olona atsika taloha dia niaraka nomboana taminy. Le izaho zay le maha olona taloha niaraka nomboana tamin'i Jesoa Kristy mba tsy hampanan-kery ny tenany ota. Zay ny mahatonga anao afaka tsy manota tsony rehefa miara-maty amin'i Kristy, rehefa niaraka fatsihana tamin'i Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao dia tsy manan-kery aminao tsony ny ota dia tsy handevozin'ny ota itsony ianao, dia afaka amin'ny fahotany ianao, dia afaka amin'ny menimenina ianao, dia afaka amin'ny fahakizitinana ianao, dia afaka amin'inona daholo ny problemanao rehetrarehetra satria tsy le za tsony ny tompoinao fa le za tsy mety afa-po io, tsy mety tanteraka mihitsy fa afa-pony za io satria tsy hainao rery ny manana za fa za koa mba manana za. So dia verinao feonao rery ary manana za. Fa iza mila vonona amin'ny hazo fijaliana aloha dia zay vao velona ho an'Andriamanitra rehefa tsy velona ho an'ny tenako akaitady izany fa maninona indray ty tsy mena ty to mbola tsy azoko ihany hatramin'izao tsy ty inona zao tsisy mihitsy tsisy alarako mihitsy tsisy vitako mihitsy za mandeha anao zavatra fa tsy mahavita ninina mihitsy hoe tsy mahavita ianao fa efa vita an'Andriamanitra ny tokony ataonao fa vita an' Jesoa Kristy ny tokony ataonao matesa. Tsy ompa zany tsodrano fara milay indrindry zany mba ataovy tsodrano manomboka androany eo amin'ny hazo fijaliana fa tsy matomaty fatany akory zay. Dia ty tena tsara be dia aoka ho tahaka izany koa ianareo ataovy efa maty amin'io tany tenanareo isan'andro fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa. Zay ny tiany Romanina toko fahenina io ataovy ohatr'izay zay sainina foana zay ny mamaky baiboly ianao dia mijery an'i Jesoa Kristy maty ao anaty baiboly dia ataovy maty amin'io tany tenanareo fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Io adininao foana io ary io raha vao adininao potra indray za tsisy hevitra mihitsy za vao adininao kely ny hazo fijaliana dia indray le rinitsangana maninona ny domina dia zay ny antony amakiana baiboly isan'andro dia zay ny antony hijerena ny Jesoa Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana isan'andro dia aoka ho tahaka izany koa ianareo ataovy efa maty amin'io tany tenanareo fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesoa manahaka mitovy amin'i Jesoa Kristy tsika. Ny tanjon'ny fahaterahana zany hoe teraka ho fatsika ny tanjon'izany dia zao hoe tsy handevozin'ny ota tsony ianao afaka amin'io tenao tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Inona fotsiny ataoko zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoanan'ilay zanak'Andriamanitra zay efa tiakana n'olotra ny tenany amonjy ahy dia mahatsiaro ny hazo fijaliana foana vao mahatsiaro ny hazo fijaliana dia tsy za tsony ny velona tsy velona ho an'ny tenako tsony fa velona ho an'Andriamanitra. Zay omboana amin'ny hazo fijaliana le za lego isan'andro saka mamaky baiboly ovay le fijery asa za foana tsony mijerena rehefa mamaky baiboly avy alao za ho faty ihany zany mihitsy eny natao hoe kristianina natao hoe kristianina dia any Kristy Jesoa. Galatiana toko 5:4 fa izay any Kristy Jesoa dia efa nanombo inavy nofony ny faniriny ary ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Ataovy nge io fanirina sy filany io foana nge saintsain'andro manalina vizany ianao fa saintsainy indray ne Jesoa Kristy mataonao teo amin'ny hazo fijaliana faly ianao faly tena faly marina
satria mila omboana io. Tadidio a fa iza dia mipotra foana vao manadino ianao dia indray za dia mila omboana foana eo amin'ny azo fijaliana. Dia zay le lazainy ahoana ny anaovana an'izany, ahoana ny anaovana hoe fanomboana n'le izy mihevitena ho toy izany. Zay ndreo manatoko fahenina andiny faraka ambe folo teo hoe aoka ho tahaka izany koa ianareo, atao vo efa maty amin'ny ota ny tenanareo. Maty amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa kosa. Zay atao an-tsaina foana. Miova ny fiainanao, milaza aminao, miova ny fiainanao. Farany dia farany, aisy. Taloha narinan'izao tontolo izao zany dia fa nanolotra olona ho an'ilay zanaka Andriamanitra. Nanolotra olona ho an'i Jesoa Kristy Andriamanitra. Reto olona reto ao anaty lista reto amin'ny boky fiainany reto anao Jesoa Kristy. Nefa zao tontolo izao ary mbola tsisy akory. Il est fou ce Dieu. Zay mandriamanitra azy. Reo olona reo nefa raha voateraka tonga dia mpanota. Andriamanitra nefa masina, Andriamanitra be voninahitra. Reo olona reo mpanota dia tsy manana voninahitra fa amin'Andriamanitra. Noho izany tsy maintsy mila avotan'ireo. Mission pour toi Jésus, je veux te donner un peuple, mais toi tu dois mourir à leur place. Gravy ihany ingeny nazon'i Jesosy zany hoe tena zay ary zay mihitsy natonga ny azy ny antsoatso esory Andriamanitra esory tia kapoaka teo ohatra gravy zany ho faty zany ka marary zany ka le hisaraka aminao mihitsy tena tsy zakako. Ao izy avy eo hoe nefa aoka tsy sitrapokonao atao fa ny anao. Dia nareo hoe tsy efa mahita an'izany, misy zavatra tena ho atao be fantatrao fa fahotany io. Fa izy ianao hoe raha vao tsy ataoko io tena tsy milamina mihitsy ohatrany hoe maty mihitsy raha vao tsy manao an'io. Naona dia angalatra ohatra na inona dia na angala-pihinana sy ny rehetrarehetra. Tena atao be io, tena milamina be fiainako vao atao io. Fa raha vao tsy ataoko io tena magdidy daholo ny any anatiko rehetrarehetra. Tiako atao be io. Dia ho ianao zany tena mila maty miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana. Ataovy tahaka izany nareo izy maty no amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra. Maty aza tsinana, maty tonga dia maty tokoa ianao velesy dia tsy natao laly ohatra ny efa vita dia vita fotsiny eny tsy naninaka nga nisy nahita la tsy nahita maty. Fa mahafinaritra rehefa avy eo tsangana amin'ny maty ianao. Le mitsangana amin'ny maty zay mahafinaritra hoe saotra to fa vita le izy no Jesoa Kristy mato anao teo amin'ny azo fijaliana. Le olona omen'Andriamanitra an' Jesoa Kristy zany dia olona mpanota. Tsy maintsy avotana io aloha, mila avotana io aloha. Ka hanavotana an'io dia tsy maintsy manolotra ny ainy Jesoa Kristy. Afohy ny lanitra. Tsy mora ane zany ny anao inona kely mba nasaina nafohinao dia ohatry ny ahoana ny fimenomenomanao amin'Andriamanitra. Fa maninona kosa Andriamanitra mba alainy ve mba hana dia indray mbola nalainao. Fa ny an' Jesoa Kristy lalitra le Andriamanitra rainy miaraka amin'iny anony ina moa volamena ono lalanany. Fa afohy dia teraka ianao tsy mba eny amin'ny Sainte Fleur ianao niteraka na mba any amin'ny klinika fa any an-tranoby. Marary ene zany. Fa nataon'izany no ny aminazy ny aminao. Dia tsy vitany hoe teraka atao tranonomby ianao dia zanaka mahantra kely dia ianao rehefa ny olona rehefa manao fanatitra dia tonga dia zanak'ondry omby ny ianao voromelala kely mba atao fanatitra. Mampalahelo ane zany raha Jesosy. Fa tsy vita an'izany. Fotoananao rehetra dia mafantatra ho faty le te ho faty Gay. Misy dikely tsolo ve ny fiainana. Fa zay le tena fiainana. Zay le tena. Dia iny zay izy fa maty eo amin'ny azo fijaliana. Fa ny vokany
tsangana tao maty izy azo ny voninahitra rehetra fa tsy ivy any nitsangana tao maty fa ianao za zay mino azy ihany keo de miaraka aminy mba hahafahany mahazo an'ireo olona reo zany le olona omen'andriamanitra anazy any tsy maintsy manolotra ny ainy ho fa teo amin'ny azy fijaliana izy aloha tsy afaka maty izy nefa raha andriamanitra fa tsy maintsy ateraka aloha tsy maintsy tonga olona tsy maintsy ateraka nateraka ho fato atsika Jesosy nateraka ho faty atsika zay ny antony nahaterahany ho faty hamonjy atsika de reo olo reo avy eo a tanjon'ireo olo reo dia natao hanome voninahitra azy zay ny fiaina hanome voninahitra ny Jesoa Kristy fa tsy vitany hoe hanome voninahitra ny Kristy ihany koa reo fa natao reo olo reo mba hitovy endrika amin'ny Jesoa Kristy Jesosy kely mandehandeha eny ambonin'ny tany zasy ianao zay ne ndika an'ity Romanina 9:9 fa fatatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa toy izay tian'Andriamanitra ninona na zavatra mahafaly na zavatra mahafinaritra na zavatra mahasosotra na zavatra mandreraka na zavatra mahatsiravina dia miara-miasa asoanao satria raha ohatra ianao ka tian'Andriamanitra satria ianao a dia efa voantso araka ny fikasany dikany hoe raha teo a tany amin'ny fahagola efa hatrany ianao ny efa natsony efa hatrany amin'ny fahagola satria izay fatany meloa io efa fatany meloa inenao e efa hatrany ianao dia efa fatany mbola tsisy zao tontolo zao efa fatany ianao Rapanoel Falmanantsoa Frederico Fortuna anaty listra halleluja za aloha ao anaty fa tsy haiko nareo a za mafaly ahy efa fatany meloa dia nitendreny anilona hitovy endrika amin'ny zanany zay le hoe miara-miasa asoa le asoa an'le izy zany tsy hoe mba hampilamindamina amin'ny fiainanao na azahoanao an'izao na azahoanao andry satria tsy volana moto ny tianao fa Andriamanitra io a tian'Andriamanitra miara-miasa asoa zany dia satria Andriamanitra ny tianao dia miara-miasa asoa dia hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro zay tanjo no fiainana mamaky baiboly dia hitovy endrika amin'ny Jesoa Kristy ahoana ny hitovianao endrika aminy amin'ny alalan'ny fijerenao azy jery fitaratra ianao mamaky baiboly dia mijereny Jesosy mamaky baiboly dia mijereny Jesoa Kristy maty eo amin'ny azo fijaliana mamaky baiboly dia mijereny Jesoa Kristy maty eo amin'ny azo fijaliana dia miara-maty aminy dia miara-miaty aminy dia miara-mitsangana aminy miara-mitsangana aminy dia miara-manam-boninahitra aminy zay ny fiainana kristianina fa tsy hoe tsy manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy maintsy manao an'izao tokony hanao an'izao fa zany ny fiainana kristianina zay lazay ty farany Kolosianina 2:2-12 sy 13 fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa ary tao aminy koa no niarana tsangana taminy no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty hitanao miara-maty miara-levina ary miaraka mitsangana rehefa mino ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ianao dia marina aminao zany rehetrarehetra zany tsy ianao tsony manao ny asa fa efa nataon'Andriamanitra hoe ary vitan'i Jesoa Kristy ny asa tokony ataonao ny ataonao a mino n'izay fotsiny izay asan'Andriamanitra zay ianareo dia efa maty ny fahadisonareo sy ny tsy ranonofinareo hitanareo maty tsika taloha fa zao tsika efa velomy niaraka amin'ny Kristy satria efa navelany avokoa ny elontsika rehetra tsisy dikany aminao ve zany hoe navela eloko tsisy dikany aminao ve zany miara-mitsangana amin'ny Kristy tsisy dikany aminao ve miara-mipetraka amin'Andriamanitra ny an-danitra ho anaraka zany ny tena antony fiaina koa mbilay tsy voatery azonao daholo zay nirenenina teo dia afaka manontany tsy voatery kenareo daholo izy teneniko teo dia alefaso amin'izay ary tsy ampy amin'ny 7 mai a mbola ohatr'izay ihany ny resantsika azy fa tena amin'io ndray tsika tena mamadibadika baiboly zany dia le any amin'le tseritreretinareo daholo mihitsy ny asehoka hoe io ary izy fa mbola miresaka koa le Jesoa maty teo amin'ny azo fijaliana io ary izy fa mbola miresaka an'izany koa io ary izy fa mbola miresaka an'izany koa tairo ary